Eo amin'ny vaovao mahakasika ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra, Nifarana tamin'ny fomba ofisialy androany, ny tetik'asa tantsoroka ny fampandrosoana ny ambanivohitra Psdr izay vatsian'ny banky iraisam-pirenena vola. Nisy ary ny atrikasa izay notanterahana teny amin'ny CCI Ivato nahafahana nanao tomban'ezaka ny zava-bita tao anatin'ny 12 taona nisy ity tetik'asa ity ary nijerena ny lesika mba hanatsarana ny hoavy ihany koa vola raha vao avy sitsiry rakotarsan. Tantsazato sy iray tapitrisa no nahazo tombotsoa tamin'ny fisian'ny tetik'asa Psdr izay notanterahana tamin'ny faritra 12 tao anatin'ny 12 taona. 20 tapitrisa dolara amerikanina no teti-bola nampiasaina ary nampandehanana ny izana tetik'asa miisa 7,000 izay nahazo famatsiam-bola tao anatin'ny Psdr. Ny ampitomboana ny farim-piainan'ny tantsaha ary ampiakarana 300 farafahakeliny fampidiram-bolan'izy ireo no tanjona tao anatin'ny tetik'asa. Ny oatra lavitra no iviany io ny vokatra azo tao anatin'ny 12 taona nisian'ny Psdr. Araka nambarany talepa-natanteraka ny tetik'asa Andriamatoa Randriamamonjy George. Fa tsy 300 marina fa misy vokatra misy volany alina tamin'izay fitomboana izay kanefany raha jerentsika izay zany raha niakatra avy 9 vokatra zany na avy 100 zany raha minoatra vokatra teo dia hitanao farafahakeliny any amin'ny 700 eo zany fidiram-bola eo amin'ny tantsaha zany. Ny tena hoe vokatra maharitra moa zany ny tena ho an'ireo tantsaha ireo dia hitantsika fa misy ny fiofanana izay napetraka ho azy izay tanterahana iny tena vokatra maharitra iny ohatra tsika mianatra ny fianarana azytsika tsisy afaka makaniny amintsika tsony takizay koa zany le tantsaha rehefa hofanina ampianarina izy dia mijanona fananany iny. Ny fitaovana koa zany dia masitaovana koa ireo tantsaha ireo dia amin'ny alalan'ny fampianarana ny mena azy iny izay tsy ara-teknika fotsy fa mitantanam-bola takizay dia rehefa miakatra vokatra mahazo vola izy dia efa manokana ampahany amin'iny ahafahany manavao indray ny ireo fitaovana izay azon'ireo. Ny 700 malagasy dia tantsaha avokoa ary lalana azo antoka handresena ny fahantrana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra araka ny nambarany talepa-natanteraka ny Psdr ary iveriny fa izy ny fanohizana ny tetik'asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Ny tetik'asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra zany dia tsy maintsy misy foana eto Madagasikara. Fa ny mpamatsy vola no mety ny banky iraisam-pirenena io, mety ny vondrona Europeana io arak'izay fa tsy maintsy misy fa ny fomba fisehony sy ny anarany no mety hiova arakaraka izay misy. Raha ny ozy hoe ahoana toy ny tetik'asa ny tiako ambara dia zao hoe misy an'izay tantsaha be dia be izay miandry mino zany fa hitohy ny famatsiam-bola ataon'ny banky iraisam-pirenena ho an'ilay tantsaha fa amin'ny endrika fanatsarana kokoa satria fiainana fivoarana mety atsaraina kokoa mety hiova ny anarany mety voatazony io fa izy izay tetik'asa izay fa tsy maintsy jerena ny tantsaha ireo. Arak'izany dia miankina amin'ny famahanany krizy no ahafahan'ny Madagasikara mahazo famatsiam-bola amina tetik'asa goavana toy ny Psdr. Kanefa misy ny tetik'asa vonjy-maika izay tanterahana ahafahana manatsara hatrany ny farim-piainan'ny tantsaha malagasy izay nambarany teo anivon'ny Psdr fa mandalo krizy ihany koa amin'izao fotoana izao. Ny solo-tenan'ny tantsaha izay nandray anjara tamin'ity atrikasa teto amin'ny CCI Ivato ity dia mindrandra ny tohizan'ny tetik'asa fampandrosoana ny eny ambanivohitra tahaka ny Psdr.